Ny député Tim zany indrindra fa ny député any Tananarivo renivohitra Anankely otrony reto député Tim rehetrarehetra reto miaraka izay tarihany président groupe parlementaire Tim dia nanapa-kevitra fa hanao point de presse androany maraina. Ny antony dia mikasika ny zavatra izay efa henontsika sy hitantsika ary nareo gazety koa anisan'ny mamoaka anazy zavatra nitranga tao amin'ny lapan'ny tanàna ny commune urbaine Tananarivo Omaly. Ka eo anatrehan'izany izahay tsy afaka hijery fotsiny ary indrindra tsy maintsy miteny ny zavatra misy sy ny zavatra marina mba tsy hiverena ny zavatra ohatr'ireny intsony. Dia araky ny fantatra moa zany nahazo tatitra izahay avy amin'ny lafiny anankiroa mba tsy tenenana hoe mino feno-dakiloso tokana fa nahazo tatitra avy amin'ny lafiny roa mihitsy izahay zany Omaly. Tafiditra tao anatin'ny asa fanadiovana ny assainissement izay ataon'ny commune urbaine Antananarivo izay toanana tanteraka manohana tanteraka izay miasa por ny fanaovana assainissement izay ataon'ny commune urbaine Antananarivo izay ho tombotsoan'ny rehetra fa tsy ho an'ny commune ihany io fa ho an'ny tombotsoan'ny rehetra manontolo. Ka izany tatitra azonay izany zany dia misy efa fotoana maromaro tao anaty fotoana fanalana ny mpivarotra amoron-dalana dia efa nisy sedra maro be nitranga ary nisy zavatra maro nitranga tsy resana intsony fa ny Omaly no resanay manokana satria nisy zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna ary nisy fanaparam-pahifanaka fa no azo tenenina. Ny antony dia izao raha nanao asa ny agent d'assainissement ny police municipale nanana mpivarotra ambon-dalana teo Soarano makany Ambondrona fitarana Ambondrona iny dia nisy mpivarotra izay nandositra, nisy mpivarotra niala fa nisy kosa mpivarotra anankiray ramatoa Bevoka tsy nety niala teo amin'ny toerany satria nisy lazaina hoe nisy vadiny teo zany. Tsy nety niala izy ary tena nandrahoana mihitsy sy ny vazavaza le rangahy zany dia tsy nety niala tao amin'ny toerana io. Teo anatrehan'izay izy miaro an'ilay olona na hoe mandrangitra ny olona manodidina izay mpivarotra dia nisy atropement na fitangoronana zany teo dia rehefa tao aorianan'izay nisy ny sakoroka, nisy ny aty tao anatin'izay, nisy naratra tao anatiny, nisy police municipale naratra, nisy officier ny police nationale izay miaraka amin'ny police municipale maratra, fa nisy ihany koa lehilahy anankiray izay mivarotra teo eny lazaina fa naratra ihany koa. Fanapa-kevitra amin'ireny zavatra mitranga ohatran'ireny dia tsy maintsy samborina ny olona izay verina fa tompondraikitra ny korotana satria mananjoana izany. Misy officier de police judiciaire miara-miasa amin'ny police nationale, police municipale dia samborina ilo mivady ireo nentina tao amin'ny commune urbaine Antananarivo dia atao zany no mipetraka maleriva tany dimy zany zavatra zany no tranga. Fotoana fotorianan'izay nisy adjudant sy adjudant chef izay niteny tonga tao amin'ny commune urbaine Antananarivo izay niteny hoe avoa io olona io. Misy ny procédure tsy maintsy arahana rehefa misy fisamborana olo ohatran'izany fa tsy azo atao fotsiny manao amboletra mamoaka n'ity olona ity indrindra ianao tsy manana zo ary tsy manana lalana amin'izany fanafahefana amoaka olona ohatr'izany raha olona samborina satria averiko etoiny. Misy officier de police judiciaire, officier de police amin'ny police nationale miara-miasa tsara amin'ny commune municipale izay manao any fisamborana rehefa tsy manara-dalàna, manao ankety ihany koa ary mandefa any tompona andraikitra isa-tsokadiny dia nanao amboletra hoe tsy maintsy mamoaka ny olona io. Rehefa tsy navoaka io olona io dia ny zavatra mahagaga fotoana fohy 20 minitra tao aorianan'izay amin'ny dimy sasany dia misy camion izay feno miaramila izay lazaina eto zany hoe béret rouge tonga nanampy tosika ireo adjudant anankiroa ireo ary ny encercler ny lapan'ny tanàna izay zavatra tena tsy azo atao mihitsy zany. Ny antony dia hoe raha misy olona samborina tsy misy mananjo mihitsy na iray raha mamoaka ny olona io fa misy tompona andraikitra izay atao amin'izay asa izay. Ny famoahana olona ohatr'izany tsy azo atao fotsiny ohatran'izany fa indrindrandrindra zany ho an'izany mpitandro filaminana izay natao hitandro filaminana nianatra ny lalàna mikasika an'izany fanajana ny zon'olombelona sy ny procédure mikasika an'izany rehetrarehetra zany tsy azo atao izany. Dia ny zavatra mahagaga zany hoe camion ray manontolo tsy fantatry io na camion inona aloha fa mifantatra fotsiny hoe ray camion tonga tao ary zay nisy hiraka nalefa tany sur place ihany koa misy ny manao izay tatitra rehetrarehetra momba an'izany. Dia rehefa nandeha ny firesahana rehetrarehetra tao dia zava-misy dia hoe didy ahoana moa zany ordre no hoe fanerena tsy maintsy mamoaka ny olona io no zavatra nitakina olona tsy manara-dalàna dia aveo ka amboletra ohatran'izany. Ny zavatra misy dia ny mpitandro filaminana mianatra mikasika ny procédure
fanarana lalàna ary natao anajany lalàna. Ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao dia be dia be ny justice populaire, be dia be ny tsy fanarahana ny zon'olombelona na ny fomba fisamborana na famonoana olona fa indrindrandrindra ny tsy fatokisan'ny vahoaka intsony ny mpitandro filaminana ny fitsarana izay everiko fa anisany mahatonga ny olona manao le justice populaire reny. Isika rehetrarehetra dia manameloka tanteraka izahay manameloka tanteraka ny fomba rehetrarehetra zany hoe tsy fanajana azy olobela zany hoe justice populaire na vindicte populaire na inona olotsotra manafika kazerina tsy azo atao zany misy lalàna mandrarana zany ny fa tia ny zavatra amindray mitoraka ty ndray lasa mpitandro filaminana indray no lasa manafika lapan'ny tanàna zay tsy azo atao mihitsy zany. Eto zany zay dia niteny hoe zay manameloka ny fomba fanao ohatra zany. Raha misy olona tsy nanara-dalàna atao dia mpanarao lalàna fotsiny io, sambory, torivo, raha misy maratra hoeto any amin'ny hoentina galao certificat médical meo any tompona andraikitra arak'izay. Fa raha itsika mpitandro filaminana kosa tsy tokony ameo modely ratsy ho an'le vahoaka tsotra zay hoe rehefa namana ny eo anatiny eo dia anao fomba ohatr'izay. Ny zavatra tapitra azonay dia hoe rehefa natao ny enquête sy ny fanadihadiana momba ny lehilahy zay nisambory atao amin'ny commune urbaine Antananarivo dia fantatra zany fa hoe miaramila izy satria namoaka karatra miaramila anazy. Zany hoe zany fanontaniana rehefa eny amoron-dalana ve dia sokajiana hoe ianona sy anona tsy azo samborina fa ny lalàna dia hoe na ny mpivarotra amoron-dalana rehetrarehetra na miaramila ianao na inona ianao na olotsotra ianao dia tsy manara-dalàna rehefa eny amin'ny arabe no mivarotra dia hiara-lalàna tokony miatra aminao. Ny faharoa rehefa miaramila ve na mpitandro filaminana dia tsy azo kasihana tsy azo mpanarahana ny procédure fa lasa manao amboletra ohatra zany sanatria mivava lasa fanao ve zany amin'izao fotoana zao lasa modely ratsy zany ny tsy fanarahana zay lalàna zay. Ny zavatra fahatelo farany dia ny miaramila tsy miazirana hoe tsy manao an'ireny zavatra reny raha tsy misy baiko zay ny eo anaty miaramila mena baiko dia lasa mandeha manao azao ka eto zany ny fanontaniana satria tonga atao amin'ny lapan'ny tanàna omaly ny commandant de région amin'ny RMA zay général zay anisany namoaka ny olona tao amin'ny CEA tonga ihany koa aveo ny 2e adjoint ny CNCAM dia misy tonga ihany koa aveo zany zay olona rehetra te hamoaka anazy fa amin'ny andaniny ilany kosa tonga ny commissaire central zay miara-miasa amin'ny police municipale tonga ihany koa ny Morek zay nitarihany colonel Avoavy. Ny dikan'izany ve zany hoe misy olona ampedina ve eo anatin'izay hivadika zavatra hafa ty eto amin'ny commune urbaine Antananarivo ty ny assainissement tsy asan'ny commune urbaine Antananarivo fotsiny fa izy no mitatana ny Antananarivo ary miara-miasa amin'ny olona rehetrarehetra fa tsy vitany sam'irery io any olona rehetra ny projet ny assainissement ka dikan'izany ve misy manakana an'izay anaovana ny assainissement zay tombotsoan'iza izay fa ho anay zay sombam-bahoaka eto amin'ny boriboritany enina ary indrindrandrindra fa niterako eto boriboritany voalohany dia tsy makasitraka maka manameloka izany fihetsika izany zay modely ratsy fanontaniana veriko ihany za hoe nahazo baiko ve iza nany baiko raha tsy nahazo baiko inona no miandry anazy fa ho an'ny commune urbaine Antananarivo koa ho an'ny police municipale Antananarivo tsy azo afenina izany manao antso izahay ho amin'ny ben'ny tanàna manao antso zany mpiara-miasa rehetrarehetra fa misy ihany koa olona ao anatin'ireo olona reo zay atao hanao mission hanao hoditra akondro fotsiny abolisatra ny asa ataon'ny commune urbaine Antananarivo hijery zay hanao sosokevitra zay ary ame hevitra ihany koa amin'ny kasikan'izany satria tsy everina fa raha manao assainissement zavatsoany rehetra no atao fa tsy hoe famonoana olona sanatria na tsy fanarahana ny zon'olombelona sanatria raha ohatra ka resaka fitadiavana asa raha tsy misy ny asa tsy ny commune urbaine Antananarivo no mamorona asa fa manao ny asa ny maha-commune anazy fa iarahany misalaha amin'ny fanjakana io ny fitadiavana asa famoronana asa amin'ny fanjakana manontolo io raha misy ny tsy misy ny fahaverezana asa teto tompona andraikitra amin'izany fanarenana an'izany tsy finy aza zany ny fanjakana